fanazavana zava-miafina fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial nalina amina vaovao maneran-tany ny anaram-bibidy izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky ny enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay dia ampifaliana indray amin'ny ity anio ity no androsoana ao anatin'ny tokantrantsika amin'ny alalan'ny ity fahita lavitra sy ity fandaharana izay arahanao fandaharana atolotra ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay ary i frère Abel Atrany no manoy manazava eto amin'ny fahita lavitra isorana ny avindrindra manome fotoana tombonandro mamelona atsika mbola afahantsika mijery an'ity fandaharana ity ary tolorana arahaba sy firarintsoa isika tsirairay avy any tokantranany ny fahasoavana sy ny fiadanana ny ho anao sy ny ankohonanao ary itombo hatrany ihany koa ny fahafantaranao anareo famarinana izay tokony ho fantatra rehefa mijery tsy tapaka an'ity fandaharana ity ianareo maro aminareo no mametraka fanontaniana aty amiko hoe aiza ny toerana misy ny fivavahanareo ary afaka mandray anay ve ianareo ny fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay araky ny efa hitatsika eo amin'ny écran dia efa misy olona maro resy lahatra ary miaraka mikatsaka n'izany famarinana izany satria izany tokoa no tokony ho ataon'izay rehetra resy lahatra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny dikan'izany dia efa manana toerana ary efa misy sampana maro eto Antananarivo sy ny faritra manodidina hatrany Ambatondrazaka sy hatrany amin'ny faritra Andrefana na any Atsimo na any Atsinanana dia efa misy sampana maro mivory manaraka ny fahamarinana mitsahatra rehefa sabata ny andro tsy ny sabata ihany fa araky ny voalaza ao amin'ny Hebreo izay namafisin'ny Paoly hoe amin'izany andro zany dia ataoko ao anatin'ny fony ny lalako ary soratako ao anatin'ny sainy ny didiko ka ny lalàna sy ny didy napetraky ny avindrindra dia soratana ao anatin'ny fotsika sy ao anatin'ny saitsika fa tsy amin'ilay vato fisaka izay tamin'ny andro zanak'Israely tany anefitra tsy amin'ny vato fisaka intsony no anoratana n'ilay didy sy lalàna fa ny fo izay manaiky sy mankatoa ny avindrindra no anoratana an'izany didy sy lalàna izany ka ny fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay dia manaja ireo lalàna sy didy napetraky ny avindrindra ary efa misy sampana maro ho avy teo manerana ny faritra maro misy an'izao fikambanana izao ka ho atsika izay mijery nyity fahita lavitra ity sy manaraka nyity fandaharana ity aloha dia ny mijery sy manaraka hatrany aloha no tokony ho ataotsika zany hoe tsara foana aloha zany ianao mamantatra satria mbola ho azavaina eto izany atao hoe momba ny franc-maçon sy illuminati sy ny fivavahana izay naparita ndray avy eo satria isika izay velona amin'izao vaninandro izao dia velona ao anatin'ny vaninandro hoentin'ny franc-maçon sy illuminati zany hoe izao tontolo izao dia fehezin'ny franc-maçon sy illuminati ary ny tanjon'izy ireo dia ny ametraka ny lamina vaovao maneran-tany na ny nouvel ordre mondial izay efa tamin'ny vanim-potoana nitsanganana zany fikambanana miafina ny franc-maçon sy illuminati zany no nametrahany an'izany lamina vaovao maneran-tany izany eto Madagasikara eto dia efa maro be ny fotodrafitrasan'ny franc-maçon sy illuminati raha tsy resaka fotsiny ohatra hoe ny banky iraisam-pirenena dia fotodrafitrasan'ny franc-maçon sy illuminati ny lalàna iraisam-pirenena ny varitra iraisam-pirenena ny teny iraisam-pirenena
efa fotodrafitrasan'ny franc-maçon sy illuminati atongavany ao amin'ilay lamina vaovao maneran-tany ny zavatra hitranga sy hipetraka eto ambonin'ny tany rehefa mipetraka ny lamina vaovao maneran-tany de toy izao ny fanjakana tokana, ny fivavahana tokana, ny andro ivavahana sy tsaharana andro tokana, ny teny ampiasaina teny iraisam-pirenena, ny vola ampiasaina zay vola ampiasain'ireo firenena matanjaka ary izany zavatra ataony zany tanjony zareo zany de efa mizotra tsara arak'izay nametrahany azy ny projet sy ny lalana izay atongavany any amin'izany tanjony izany ka isika no tsy mahafantatra fa ny zavatra rehetra mitranga eto ambonin'ny tany eto ireo karazana korotana sy krizy ireo de zavatra efa voapetrapetraka avy amry zareo mpitondra n'izao tontolo izao no ambadika zany franc-maçon sy illuminati izany de tsy hoe zavatra tsara akory na zavatra mahafinaritra fa ilay dragona izay mamitaka an'izao tontolo izao no manome fahefana an'ireo mpitondra fanjakana sy manome fahefana an'ireo mpanjaka izay mitondra an'izao tontolo zao zava-miafina avokoa zany ary tsy tokony ampatahotra ny milaza an'izany satria ananana pirofo eto am-pelantanana avokoa na pirofo ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany na ny pirofo voalaza atao amin'ny faminaniana fa hitrango ireo zavatra ireo de misy eto am-pelantanana afaka resahana tsara saingy ambarako hatrany hoe ny ao amin'ny ara-panahy sy ny fiainana mandrakizay no ifantohan'ny fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay ka raha manontannareo aizany misy anay dia arao hatrany aloha ity fanazavana ity fa mbola marobe ireo zava-miafina izay mbola tsy fantatritsika de mbola ho ampafantarina atsika avokoa ireny zavatra ireny ary ny mpamonjy de niteny hoe mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra mampianara azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo zany hoe torina amintsika aloha ny zava-miafina momba n'izany filazantsara sy fanjakan'ny lanitra izany ampianarina atsika ihany koa ireo fahamarinana rehetra mpafantarina atsika ireo fahamarinana tokony hoarahana ka izany fahamarinana tokony hoarahana zany izay ampianarina atsika sy torina eto de mbola marobe no mbola tsy tafita satria ny fotoana izay ahafahan'ny fikambana mantanteraka n'izao fandraharana izao mbola fotoana fohy ary ao anatiny zany fotoana fohy izany fotoana kely zany kely io ora natanterahana ifanjavana io tsy mahafapo anareo io fa io aloha no zavatra misy de ezana ny mampita an'ireo zavatra rehetra ao anatiny io fotoana io ka amin'ny alalan'izao fandaharan'izao ihany aloha no afahatsika miaona raha mitady anay zany ianao de jereo foana aloha ty fandaharana ty fa mbola ho avy ny fotoana anatanterahana seminaire lehibe eto Antananarivo izay anasana ny olona rehetra nijery sy nanaraka nyty fandaharana ity ka amin'ny fotoana anaovana seminaire dia afaka miaona isika ao aorianan'izay de afaka miaraka mivavaka amin'ny fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay ianao izahay zany tsy ohatra n'le mpitondra fivavahana marobe zay manao famantarana sy fahagagana aloha de avy eo mitona olona hoe tongava any aminay ovahana ny olana tongava any aminay fa hotahiny ianao ny fanjakan'ny lanitra tsy amin'ny alalan'izany no hitomana ny olona ho any fanjakan'ny lanitra fa ny mpamonjy de niteny hoe katsao aloha ny fahamarinana sy ny fanjakan'ny lanitra de ho fanampiny ny zavatra rehetra ny voalohany maika sy loha laharana aminay de ny mampita amintsika le fahamarinana zay tokony hokatsahana rehefa hitatsika ny fahamarinana ka miaina amin'ny fahamarinana sy mivelona amin'ny fahamarinana ianao de meny ny mpamorona maimaim-poana ataony fanampiny izany fitahina sy fahasalamana sy ovam-piainana zany ataony fanampiny fotsiny zany raha ohatra ianao tena miaina amin'ny fahamarinana fa nao délivrena isan'andro ary ianao na ivavahana isan'andro ary ianao ametrahan-tanana isan'andro ianao nefa ianao tsy tonga ao amin'ilay fahamarinana tsisy tombotsy ho anao izany zavatra atao zany ary mangana fotsiny sy landora fotsiny re mpitondra fivavahana reny satria ireny mihitsy nylay natonga mpamonjy ny teny ao Matio 7:7 faharoa amby roapolo sy manaraka manao hoe maro amin'izany andro zany ilaza amiko hoe tomboky efa naminany tamin'ny anaranao anie zahay efa nandroaka demonia tamin'ny anaranao zahay efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao izahay ambarako amin'ny marimarina amin'izany andro zany hoy ny
mpamonjy hoe tsy fantatra akory anareo atrzay ela be zay zany hoe misy mpitondra fivavahana naroka demoni na aminany na vita famantarana sy fahagagana fa voaroaka ho any amin'ny elo ka tsy fahatiantoka ho an'ireny fotsiny zany zavatra rehetra nataony sy zavatra rehetra nalanyrorany sy nandreraka azy mandreraka ane zany manao délivrance zany zahay rehefa manao délivrance de tena hita mihitsy hoe reraka avy manao délivrance zany tsy moramora zany hoe mandroaka fanamaloto zany fa mandreraka zany ka fahatiantoka fotsiny ny faharerahana sy ny fotoana lany sy ny fifadikana atao satria mifady haniny reny mpanao délivrance reny manolo teny reny fahatiantoka fotsiny zany rehefa very ilay olona noho ny tsy fahafantarany famarinany ka ho anay etonivo ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiaina mandrakizay tsy hoe tsy misy ny fahagagana sy famantarana tsy izay ny lazaiko fa misy zany fa amin'ny alalan'ny fahatongavanao ao amin'ny famarinana aloha zay aloha ny dingana voalohany tonga ao amin'ny famarinana ianao rehefa tonga ao amin'ny famarinana ianao dia manatanteraka ilay marina de mena fanampiny ny zavatra rehetra tsy ny fikambanana na ifrerabelona no manome le zavatra ilainao fa izahay mpikambanao ao amin'ny fikambanana de mitady an'ilay namorona zao tontolo zao manatanteraka ny famarinana de omeny an'izay olona ankasitrahany izay miaina amin'ny famarinana ny zavatra rehetra ilain'izany olona zany eo amin'ny fiainany zay ny mahakasika an'iny fa hotoizatsika ny asa famitahana sy ny fanovana lalàna sy fotoana nataon'ilay bibidia mpanompon'ny dragona na nataon'ilay fanjakana faefatra araka ny voalaza ao amin'ny Daniela toko fafito andeny fa 5:20 manao hoe ary teny anohatra ny avo indrindra izy sy ampahory ny olo-masiny avo indrindra ary hitady anova fotoana sy lalàna sy araka ny voalaza amin'ny apokalypsy toko 7:1 manao hoe nanokatra vava ny teny ratsy ny mpamorona izy de teny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny ka izay atao hoe miteny ratsy ny tabernakely sy nanova fotoana sy lalàna izay no toyan'ny fanjavana hoentiko eto ila bibidia voalohany izay mpanompon'ny dragona nomen'ilay dragona fahefana sy hery seza fiandrianana ka nanjaka sy ny fian'izao tontolo zao no nanatanteraka an'izany fitaka sy fanovana fotoana sy lalàna izany i Constantin de tafiditra ao anatin'izany nanova ny lalàna sy ny fotoana napetraky ny avo indrindra tamin'ny 7 marsa taona 1:7 taty aorian'ny mpamonjy ny emperora Constantin dia namoaka ny lalàna voalohany momba ny fanajana ny andro ny masoandro araka ny hitatsika eo amin'ny écran zay hita ato amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe révolution ao Vatican ato amin'ny pejy 10:7 sy ny 9:7 pejy 9:7 avy hatrany ty apotra amintsika ity ny 7 marsa taona 1:7 de namoaka lalàna voalohany momba ny alahady ny empereur Constantin manao hoe ny mpitsara rehetra ny mponina amin'ny tanàn-dehibe rehetra ambany ny piasa amin'ny antony-draharaha rehetra de tsy maintsy mitsahatra amin'ny andro be voninahitry ny masoandro izay no lalàna navoaka ny Constantin izy no voalohany namoaka ny lalàna mampitsahatra sy mandidy ny olona rehetra anaja ny andro voalohany amin'ny herinandro andro be voninahitry ny masoandro fiankofa mpanompo sampy amin'ny masoandro ny andro alahady na ny andro sanday na ny andro dimanche izay midika hoe andro ny masoandro dia ato amin'ny pejy 3:30 sy ny pejy 4:30 amin'ity boky révolution ao Vatikana ity izao vakina sy aseho amintsika izao ny empereur romane atao hoe Constantin no namoaka voalohany lalàna momba ny alahady tamin'ny 7 marsa taona 1:7 ny lozan'ny eglizy ny didy momba ny sabata ka nanamasina ny alahady niaraka tamin'ny empereur Gentilisa izy ny Diesolis izay ny andro fiankofana tamin'ny masoandro fanao ny empire romana izany hoe ny empereur Constantin no namoaka lalàna anajana ny andro ny masoandro rehefa nivoaka io lalàna io de nilozan'ny fiangonana ny didy napetraka ny mpamorona mampitsahatra ny olona manaradiany avo indrindra amin'ny andro sabata nilozan'ny fanajana sabata fa lasa ny ankohaka tamin'ny masoandro sy nanaja ny andro ny masoandro ny eglizy satria voalaza ato amin'ny pejy
pejy 4 ato amin'ity révolution vatikana ity ny zavatra nitranga ho an'izay tsy nentina naja ny andro masoandro de izao ny zavatra nitranga eto ambanimbany eto de izao nolazay ny mpanoratra nyity boky ity. Fantatry ny olon-drehetra fa ny alahady no andro voalohany amin'ny herinandro, fa ny asabotsy andro fafito no sabata na oriny avorindra ho andro fitsaharana. Ny eglizy katolika masina no nanova ny asabotsy andro fitsaharana ho lasa lahady. Tsy nanery fotsiny ny olon-drehetra hitandriny ny alahady izy, fa mbola ny konsily tany Laodikia tamin'ny taona 400 taoriana ny mpamonjy koa nanambara hoe aoka horoaina sy hoahongana tsy ho isan'ny eglizy intsony ireo izay mifikitra amin'ny fitandremana ny sabata. Tamin'ny taona 400 taoriana mpamonjy de nisy fivoriana natao tany Laodikia nataon'ireo rain'ny eglizy tao amin'ny fiangonana romanina, ka tamin'izany no nanamafisana n'ilay lalàna navoaka ny Constantin tamin'ny 7 marsa taona 200 namafisy io lalàna io fa horoahana izay horoahana sy hoahongana tsy ho isan'ny eglizy intsony izay mbola mifikitra amin'ny fitandremana ny sabata. Nanomboka teo de tsy nisy nanaja intsony ny sabata, niova ilay lalàna momba sabata, niova ihany koa ilay andro sy fotoana fitsaharana fandehanana mivavaka, niova ho lasa alahady ary lasa ny ankohaka tamin'ny sompin'ny empereur romanina tamin'ny Diesolisy ny mpivavaka rehetra. Tsy ity lalàna nanery ny olona anaja ny andro ny masoandro ity ihany no namafisina tamin'ny fivoriana tany Laodikia tamin'ny taona 470 fa voalaza ao amin'ny bokin'ny Enoka ao amin'ny sasiteny ihany koa fa tamin'ny taona 470 tamin'ny fivoriana tao Laodikia nataon'ny rain'ny eglizy io koa no namoahana lalàna anafoanana ny bokin'ny Enoka tsy kambana amin'ny baiboly intsony, araka io hita aseho amintsika amin'ny écran io moa zany sasiteny ao amin'ny bokin'ny Enoka izany. Navoaka an'ireo rain'ny eglizy ny lalàna hoe tsy azo akambana amin'ny baiboly intsony ny bokin'ny Enoka, raha nikambana tamin'ny baiboly ny bokin'ny Enoka tamin'ny andro ny apôstôly sy tamin'ny andro ny zanak'Israely, zany hoe ny apôstôly, ny fiangonan'ny apôstôly sy ny zanak'Israely sy ny fiangonan'ny zanak'Israely zany dia nampiasa ny bokin'ny Enoka satria nikambana tamin'ny baiboly ny bokin'ny Enoka. Izany no antony ahitantsika any Joda apôstôly miteny sy manambara ato amin'ny apokalipsy, tsy ato amin'ny apokalipsy fa ato amin'ny Joda. Ato amin'ny Joda toky ray ihany moa ny epistily nosoratany Joda, Joda 4:12 zao nolazainy ao. Ary Enoka koa ilay fafito nandimby any Adama de efa naminy anina amin'ireny olo ireny ka nanao hoe indro tonga ny mpamorona omban'ny masiny tsy omby alinalina hitsara ny olona rehetra sy ampiaiky ny olona ratsy fana rehetra amin'ny asan'ny ara-tsi-panahiny rehetra. Zany hoe i Joda zany dia maka faminaniana nosoratany Enoka ao amin'ny bokiny dia mamerina n'ilay faminaniana ato amin'ny epistily nosoratany. Milaza ihany koa i Joda eo amin'io 1:5 io, Joda 1:5 zany zao lazainy hoe ary ny anjely zay tsy nitany ny anjara fanapahany fanandao ny fonenany dia voazo na mampatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro lehibe, amin'ny andro fitsarana lehibe. Ireo anjely zay tsy nitany ny anjara fanapahany fa nidina teto ambonin'ny tany nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hitantsika amin'ny Genesis 20 dia voazo nampatorana ao amin'ny maizina. Tsy hitantsika ato anatin'ity baiboly ity zany fa ao anatin'ny bokin'ny Enoka no ahitana an'izany nofohanan'ireo rain'ny eglizy ny bokin'ny Enoka ary nopotehana izany bokin'ny Enoka izany tamin'ny fivoriana tao Laodikia tamin'ny taona 470 avokoa. Izany fanafoanana ny famarinana sy fanalana ny fitandremana ny andro sabata izany no natao. Zay ihany koa nazo ampitaina androany mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny bokin'ny Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesis 2:4. Fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny Nora
ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana magnandrankizay